manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izany bolana dia mahazo vahana ny varatra azy eto Madagasikara izay mitondra orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Andraona na njombo na rahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy azy indraindray ho an'ny afo voatany. Ny toetra izay toetry ny andro izay ato anatin'ny 3 andro ho avy, izany hoe hiverina ao anatin'ny volon'andro, ririnina tanteraka indray isika ka angatsika ny andro amin'ny ankapobeny. Etsekilan'izay ihany koa dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra, saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso izao jerentsika amin'ny antsipiriany dia azo orana somary miatoato ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo manomboka avy aty Sava hatrany Taolagnaro. Andraona na njombo na rahana erikerika manify kosa ho an'ny afo voatany miazona loatra mangoro sy ny ilana atsinana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mitoetra ny orana miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Andraona na njombo na rahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy azy indraindray ho an'ny afo voatany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na izany na tsy izany mety hololovana orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ny morontsiraka ny faritra androy. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra aty Morondava, atorak'izay ihany koa ny any Besalampi sy Antsohiana. Eo amin'ny 20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina 9 degré ny maripana ambany indrindra ny Vakinankaratra. Ny maripana ambony indrindra aty morontsiraka atsinanan'ny nosy moa dia isaka eo amin'ny 4 na 5 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary noho ny varatra aza dia mitoetra ny orana amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Andraona na njombo na rahana erikerika manify kosa ho an'ny afo voatany miazo amin'ny faritry Sofia sy loatra mangoro. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny maripana indray dia manodidina 2 degré ny maripana ambony indrindra amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara mipaka hatrany Mahajanga. Eo amin'ny 20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tazantsika amin'izao fa tafidina eo amin'ny 3 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Morontsiraka atsinanana moa dia 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Somary angatsika izany ny andro amin'ny ankapobeny ka iangaviana izay marefo amin'ny fiovan'ny maripana toy ny zaza, ireo olona marefo ara-pahasalamana ary indrindra ihany koa ny zokiolona mba hiomana amin'izay fiovan'ny maripana izay. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata ary dia azo vahana hatrany aloha ny varatra aza toy ihany koa ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Andraona na anjombona rahana erikerika manify hatrany na orana malefaka mihitsy aza indraindray ho an'ny afo voatany miazo amin'ny faritra loatra mangoro sy ny ilana atsinana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andraona vitsy. Ny maripana dia eo amin'ny 2 degré hatrany aloha ny maripana ambony indrindra amin'ny morontsiraka andrefana sy ny morontsiraka avaratra andrefana. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra ho amin'ny faritra anatiny. Misy fiakarany kely eo amin'ny 7 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, 7 degré kosa ho any Analamanga sy amin'ny Antsiatrambony. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.